Namoaka fanambarana ny cercle de réflexion des élites zanaky Fianaratsoa maneho ny fankasitrany ny fanapahan-kevitry ny fanjakana foibe tarihan'ny colonel Mikael Arandrenirina tamin'ny fanendrenan'ny prime ministre vaovao Mamitiana Rajaonarison. Ao anatin'izany fanambarana izany dia naneho fiarabana sy fiararinitsoa ho an'ny prime ministre izy ireo amin'ny andraikitra lehibe izay antsoroany eo amin'ny fitantanana ny gouvernemanta. Notsaiviny ihany koa ny asa vita sy ny ezaka nataon'ireo ministra zanaky Fianaratsoa nandritra ny fitantanana ireo ministera nosahany tsirairay avy. Nambarany fa manohana trany izy ireo mba hanohizan'ireo tompon'andraikitra ireo asa sy ny adidy efa natomboka. Famaranana dia nanamafy ny hafany ny cercle de réflexion des élites zanaky Fianaratsoa. Zanaky Fianaratsoa sa mandafagnina. Fanambarana ny cercle de réflexion des élites zanaky Fianaratsoa dia manohy etony ny fankasitrahana ny fanjakana foibe tarihan'Andriamatoa colonel Randrenirina Mikael miaraka amin'ireo mpanolontsaina avy eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara efatra amin'ny rahalahy amin'ny fanendrenan'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta vaovao. Miarahaba n'Andriamatoa prime ministre Rajaonarison Mamitiana no sady mirary soana ho azy aleo ho alasana amin'ny adidy aman'andraikitra izay antsoroany. Maneho fisaorana izahay ho an'ireo ministra zanaky Fianaratsoa tamin'ny asa vita rehetra nandritra ny fitantanana ireo ministera no sahanin'izy ireo tsirairay avy. Ka noho izany, izahay dia manohana hatrany azy ireo hanohy izay andraikitra efa notantanina tao anatin'ny gouvernemanta teo aloha. Eto am-pamaranana dia ambara ny fankatoavana sy fankaherezana nareo dimy mirahalahy mpitantana ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara aleo alasana ho mba hampirahalahiana tanteraka amin'ny fanatanterahana ny adidy masina izay antsoroanareo ary mba hitondra ny sosiny tsara ho an'ny vahoaka malagasy sy ity nosin-drazana iombonantsika ity. Izahay cercle de réflexion des élites zanaky Fianaratsoa dia manamafy etoana ary manohana hatrany ny didy ny fitsarana avy momba ny lampanrenana ho fanendrena azy dimy rahalahy hitatana ny fitondrana fanavaozana. Zanaky Fianaratsoa tsama mandafanina